Ny fisalasalana aloha dia ny hoe misalasala tsy azonao niantoka amin'izay mety fisina zavatra anankiray. Ny tsy fahazahoana antoka na tsy ny fahafantarana tsara momba ny zavatra anankiray. Mety misalasala ianao ny amin'ny hoavinao. Hoavy zany mety voafaritry ny zavatra be dia be. Mety ahita vady ve za aloha efa manambady efa nahita anazy sotran'i Jesosy fa ho an'izay tsy manana. Maniry raha fanirianao zany ahita ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mety fisalasalana zany. Mety ihany koa hoe mety asa ahoana ty fiainako ty, mety manana ny ampy ihany ve zany ampitso ahafahako miatrika ny fiainana araka ny tokony ho izy. Ahoana ny taona ho avy, ny tamin'ity taona lasy ty ohatra ny jirama telefônina mandeha, ny jiro tapaka, ny rano tsy hita ihany. Zany no fisalasalana hoe ahoana. Kanefa ny tonga dia teneniko hoe ao amin'i Jesosy, Jesosy no ilainao mba ho foana zany fisalasalana zany. Ary leo feno fahatokisana ao anaty fisalasalana tsy ohatran'ny hoe voalobo ina moa izy teo tereko masaka ohatran'ny voalobo-jasa. Azavay kely ohatran'ny hoe taloha raha ohatra hoe misy zavatra ilainao, raha misy zavatra ilaiko zao tiako hitranga eo amin'ny fiainako, ohatra hoe inareo ohatra hoe tsy tara zany anga amin'ny anaran'i Jesosy za miteny an'izay hoe tsy tara amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fotoana zay ny zavatra tiako hitranga, zay ny ambarako satria hoe teneny zay tianao hitranga. Ao ambadika zay nefany na miaraka amin'izay, tokony hiaraka amin'izay dia misy fandresendahatra ao anatinao. Zay le hoe tereko masaka ohatra amin'ny voalobo-jaza, zany hoe ny fanambaranao ny zavatra tiany hitranga ohatra miaraka amin'ny toe-panahy mety sy akasitrahan'Andriamanitra zay takian'Andriamanitra mba hanananao an'izay fatokiny zay, izay tsy fisalasalana zay ao anatinao. Iza no hoe nanana fahatokina tao anatiny na ohatra hoe avy niresaka tamin'ny olona anankiray izy ka hoe nandainga izy niresaka tamin'ilay olona dia avy eo hiteny satria nahalala hoe raha tiako hitranga ny zavatra anankiray dia teneniko. Dia ahoana ny ao anatinao raha mbola mieritreritra aloha ianao raha tsy hoe trandainga be dia efa hoe tsy hainao aloha zany. Fanazavako an'ilay izy fotsiny hoe aiza ho aiza ny takiany ny fanambarana iray ao anatinao mba ho feno fahatokiana. Dia rehefa avy eo tsika miresaka hoe na mitranga na tsy mitranga ilay izy dia tsy mampaninona satria mahita an'Andriamanitra mandahatra sy mifeny zavatra rehetra ianao. Ary ao anatinao hoe miara-miasa hasoa zay tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ka na mitranga na tsy mitranga ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao dia matoky ianao rehefa miankina sy mahita an'Andriamanitra hoe misy antony zay mety tsy fantatrao fa mahasoa sy mahatsara anao. Fa verina amin'ilay fahatsapana teo hoe nanao ny tsy nety ianao nanao ny tsy nety ianao dia ato ianao hiteny hoe izao ny zavatra ilaiko, potra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia saintsaina aiza ho aiza ny na ianao ary ampitenenana an'ilay izy avy eo mety tsy misy antoka akory, tsisy antoka akory ao anatinao noho izay tsy fetezana na izay sitrapo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay fa araka ny sitraponao anambarana izay anapatokina amin'izay ambaranao tokoa satria hoe ambarao izay tianao hitranga. Azonao ve?
Ny fananana fahatokiana zany dia ny fananantsika sy ny fiankinantsika ary ny fifantohantsika ao amin'Andriamanitra. Midika fa mametraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho mahazo toerana ary manapaka ao anatintsika mba nanantsika izay toky sy antoko izay eo amin'ny fiainantsika. Amen. Ijery tantara anankiray tsika dia izay angamba mamarana ny anjarako ao amin'ny Matthieu, efa fantatritsika loatra, Matthieu toko 4:12. Matthieu toko 4:12. Andininy fa 2:20 ka hatramin'ny 7:30 fa tsy vakitsika arak'izay fa raisitsika eo amin'ny fa 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izany dia natopatopany alon-drano izy fa notohainy rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io dia niantso izy noho ny tahotra. Fisalasalana matetika dia vokatry ny tahotra ihany koa na tsy izay fananana antoka ao anaty izay ahafahana hoe manana antoka tokoa ny amin'ny zavatra anankiray. Teto dia ny salasala ny mpianatra hoe Jesosy ve sa tsy Jesosy, izy io sa tsy izy, matotono. Be dia be ny zavatra tao anatin'ny mpianatra, tsy nisy antoka, tsy nisy assurance, tsy nisy antoka, tsy nisy fahatoniana. Dia niteny Jesosy, ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoky fa izao ihany aza matahotra. Misalasalana mety afaka ao anatin'ny fandrenesana teny anankiray na tsy tenin'olona, tenin'Andriamanitra. Mety avy amin'ny vavan'ny mpanompony na amin'ny hoe vavan'ny teny ambara ny olon-kafa rehefa tena hoe mifantoka sy mangetaheta andray ny teny ianao. Dia niteny Jesosy, ny fisalasalana dia afaka na koa ny fahatokisana na ny antoka ao anatinao dia afaka ny tafatoetra rehefa manana fifandraisana sy fifaneraserana amin'Andriamanitra. Isika tsy mijanona mifanerasera amin'Andriamanitra, fakazatra amin'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra, na ao anatin'ny fisaorana, na ao anatin'ny fiderana, na ao anatin'ny fiankofana, na ao anatin'ny vavaka. Tsy voatery hoe misy fomba fanaovana anandratana ny vavaka fa na ny firesahanao ao anatin'ny tontolo andro anankiray miresaka amin'Andriamanitra hoe fa ahoana moa zany Jesosy, ahoana moa no mahatonga n'ity zavatra ity Jesosy hoe teto le izy nataoko dia zao nisy an'izao. Tsy voatery hoe ray masina amin'ny anaran'i Jesosy fa inona moa zany mahatonga n'ity Jesosy ianao izay tena mendrika sy tsara indrindra fa ahoana moa zany. Tsy voatery izay fa ny amin'ny firesahanao amin'Andriamanitra ao anatinao hoe tena ahoana marina moa zany Jesosy, aiza moa zany toetrako zany hoe tena ianao miteny an'izao nefa ny zavatra mitranga dia izao nefa tsy izao. Na izay fampiresahana izay dia afaka anaisotra amin'ny fisalasalana ao anatsika ary ho tafatoetra ampitoetra ny antoka lehibe satria maninona, satria manana fifandraisana amin'Andriamanitra, manana tsy tapaka izay fifandraisana sy fifaneraserana amin'Andriamanitra izay. Ary Jesosy niteny aloha Jesosy matoky fa izao ihany aza matahotra. Mpianatra sasany raha nisy izay teny izay dia ohatra mety mbola atao fisalasalana ihany, mety tsy ny raika, mety tsy ny teny, mety tsy mbola natahotra bo hoe matototy dia mbola mety tsy nandray ininona mihitsy ny tao anaty sambo kely fa petera. Mariana aloha fa mpianatra tamin'ny nandeha n'ity sambo ity efa nisy fotoana ihany tany aloha nirahan'ny mpianatra tamin'i Jesosy. Ohatranao efa niaraka tamin'i Jesosy efa ela be zay sa mbola hoe nisy zao vao hoe naheno an'i Jesosy na hoe nifanerasera na hoe niresaka tamin'i Jesosy. Mino fa efa hoe nanana fotoana elaela ihany talohan'izao fotoana izao na ny tamin'ity taon'ity fotsiny ary. I Petera rery ny namaly, ary Petera namaly azy ka nanao tompoko raha ianao ihany dia asaovy manatina anao eny ambony rano na ka
Za toetra kely Petera. Raha tena hainao tokoa raha dia atsoy aho. Afantarana hoe tena Jesosy marina ve? Nefa Petera zany tao alohan'izay efa nanana fifandraisana tamin'ny Petera, nefa Petera efa nanana fifandraisana tamin'i Jesosy talohan'izay. Dia niandry teny Petera. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asavy manatona anao eny ambony rano. Zany hoe nitoy tamin'ny resadresaka sy fifaneraserana tamin'i Jesosy ny resaka Petera. Dia avy eo ozy Jesosy, ary hoy izy manatona, mbola namaly indray Jesosy. Mifampiresaka izy mirala mianaka. Dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatina an' Jesosy. Tsy nisalasala intsony Petera teo, fa nanam-pahasahiana, nanana antoka hoe raha miala tokoa satria niteny izy. Azoko ny antoka fa Jesosy niteny hoe manatona dia nanato ny Petera, niala tao anaty sambo kely. Eo moa zany le hoe niala tao anaty zone de confort, niala tao anatiny. Nanana antoka lehibe Petera. Fa jereo rehefa tena niteny, tsy niresaka intsony Petera. Teo ambany teo, fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, raha vao nilenika izy dia niantso hoe tompo vonjeo aho. Teo izy vao niresaka indray. Fa rehefa mivoaka n'le sambo izy tao anatin'le fotoana, ao anatin'le faritra zay hoe mety napety anazy, ary rehefa nanana ny antoka izy dia tsy nirarahan'izay faritra napety azy zay fa mivoaka tao anaty rano. Nanana ny antoka hoe Jesosy no niresaka taminy, Jesosy tokoa no niantso azy hoe manatona. Fa nisy fotoana Petera tsy niresaka intsony. Tsy niresaka intsony Petera, nisy fotoana fa nandeha. Hoe fa ahoana marina moa zany nijery ny tenany hoe ay izy afaka mandeha amin'ny rano ihany laha ty fa ahoana ny alina teo. Rehefa nijanona tsy niresaka tamin'i Jesosy izy dia nahatsapa sy naheno an'ireo izay mety hoe nanelingely teo amin'ny fiainany. Fa ny rivotra rehefa mandeha ny asa rehefa nandeha ny ambony rano tsika na mandeha lakany na ataoko hoe tsy misy zany hoe mandeha ny amin'ny rano ianao ka hoe tsisy rivotra mihitsy, fa la rivotra mitsoka malefaka io dia misy rivotra zay. Na ny fanozanonja ny rano dia misy rivotra zay. Fa Petera teto tsy tamin'ny Petera zany, tamin'izy resaka tamin'i Jesosy, mifantoka tamin'i Jesosy, miaino an' Jesosy, nanaiky izay nitenenin' Jesosy. Fa nanomboka fotoana anankiray izy hoe nijerijery madidina, tsy niresaka intsony, fa nisy fotoana anankiray tsy nifantohana zany ny tena marina tany amin'Andriamanitra, tany amin'i Jesosy. Tsy mifantoka ny maso, tsy mifantoka ny sofina, na hoe nanohy ny resaka hoe fa ahoana marina moa zany Jesosy, hoay zany hidina afaka nandeha teto ambonin'ny rano ianao ry afaka manatona anao, zany hoe tsy mijanona miresaka amin'i Jesosy. Dia mety tonga tany amin'i Jesosy, mety nitrotronin'i Jesosy izy dia hoe anao tsika amin'ny rahalana tsy fantatra izay toyiny teo afaka hoe mieritreritra daholo tsika fa ny zavatra nisy aloha teto fa raha nahita ny rivotra izy, rivotra ny hitany, tsy niresaka tamin'i Jesosy izy, dia verina ny tahotra, tonga tsy nananantoka tao anatiny hoe le antoka nelany tao anatin'le sambo zay tsy mahadobo azy. Dia nefa koa rehefa nivoaka tao izy dia tsy dobo, fa fotoana anankiray nangina sy tsy mifampiresaka tamin'Andriamanitra izy dia lasa nisy feo maro, na nisy rivotra, na nahita ny fanonjanonja ny rano, dia natahotra very le antoka. Dia inona indray vao nanomboka niresaka izy, so dia miteny hoe tompo avonjeo tsy niresaka izy, niresaka izy, tompo avonjeo iny Jesosy, ary nanitra ny tanany aka tamin'izay Jesosy. Dia nandray azy ka nanao taminy hoe kely finoana, nahoana ny anahany ianao. Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Zany hoe fananantsika antoka sy feno fahatokisana amin'ny fiainana, amin'ny fiatriana ny andavanandrontsika, dia ny fananantsika fifaneraserana tsy tapaka amin'i Jesosy. Tsy voatery hoe formel be na hoe tena mangataka hoe voninahitra ho Andriamanitra ray ny manao an'izao fangatahana izao mba hanana fiombonana sy firesahana aminao manomboka eto indray. Tsy nanao an'izay izy fa ny firesahanao ao anatinao ao ny amin'ny zavatra rehetra sy ny amin'izay tsapanao rehetra,
dia mampisy ny fiombonana sy fifaneraserana amin'Andriamanitra. Tafita soma tsara izy, tonga tao an-tsambo kely ihany izy. Ary rehefa tao an-tsambo kely izy dia niaraka tamin'i Jesosy mino fa nandeha mifampianarana tao, tsy hoe koa samy nandeha lakana teny dia samy mifampijerijery tareto zareo, fa mino fa nisy resaka natao teo. Fa tetsy aloha tena hoe hita hoe rehefa niala ny lakany ny Petera dia nijanona izay firesahan'ny Petera tamin'i Jesosy izay. Tsy fantatro mety mbola ny teny hoe raha tenenao marina reo dia tsy haiko ataovy misosa fotsiny indray ahako. Eny izay no fihevitra olombelona ihany fa. Dia raha iny Jesosy mino fa manana fiainam-piresahana amin'Andriamanitra ianao mandritry ny tontolo andro. Tsy miankina amin'ny hoe mifarana ny taona, tsy miankina amin'ny hoe taom-baovao zany fa miankina amin'izay andro sy fotoana omen'Andriamanitra fa atsika raha mbola mandeha sy miaina sy mihetsika koa tsika dia nomen'Andriamanitra zany fotoana zany ahafahantsika mifampiresaka sy miankina aminy. Ao amin'ny Estera indray toko fahaefatra andiny ny faha 12. Nisy lalàna navoaka ho fandringanana ny jiosy, ary mety namaky baiboly ihany angamba le Hitler iny matoa nakan'izany hevitra zany hoe tena alao fa haringana fa ohatran'ny tsetsatsiaritra kely. Dia Estera toko fahaefatra andiny faha 12 nanambaran'izay lalàn'izay hoe haringana ny jiosy. Dia tao ambany tao rehefa Mordecai nandre an'le izy dia nampitondra ny teny tany amin'ny Estera dia mifampiresaka teo izy mianaka. Dia nisy fisalasalana sy tsy tafatoetra ny antoka tao amin'ny Estera satria hoe raha miona amin'ny mpanjaka ka tsy hoe tao amin'ny planin'ny mpanjaka dia afaka ny ho faty. Mety nanam-pahasahiana izy fa tsy azo ny antoka zato isan-jato ny fafahany manatanteraka an'izay fahasahiana izay. Mety misy fotoantsika miatrika inonareo ohatra fanadinana ambava na tsy fantatro na miresaka fotsiny amin'ny ray aman-dreny. Amin'ilay fotoana ianao tonga saina hoe mila miresaka amin'ny ray aman-dreny dia manam-pahasahiana be. Fa rehefa miatombotra ny fotoana dia misalasala ianao hoe tsy ao anatinao le antoka hoe ahoana tena hiresaka ve sa tena ahoana re zany. Nefa ianao vao tonga ny hevitra dia tonga dia hoe tena ataoko rangaty tena hiresaka. Fa misy fotoana mandeha manakaiky ny fotoana ianao ihany nanapaka hoe amin'izao no hiresaka dia tsy tafatoetra le mbola ao kely ihany le fisalasalana tsy ao le antoka ahafahanao tena mijoro amin'izay nambaranao sy ny teneninao. Teto Estera dia niteny tokoa izy hoe ho an'izay mandeha ho anatrehan'ny mpanjaka ozy izy. Iza moa izy iny 11 afa-tsy izay ho tondroin'ny mpanjaka azafady tsy ao amin'le Estera toko fahaefatra andiny faha 12 le hoe namoahana ny didy andringanana ny jiosy, fa ao amin'le faha 12 le hoe Estera raha na tsy natsoa ny mpanjaka, raha tsy natsoa ny mpanjaka ka mijoro manoloana ny mpanjaka dia mety ho fatina ho velona. Na lehilahy na vehivavy nefa tsy natsoina dia misy lalàna iray ihany ahafaty azy, afa-tsy izay ho tondroin'ny mpanjaka amin'ny tebolamena ahavelona azy. Dia noho ny fahatsapany Estera ny firaisapo tamin'ireo mpiray fiaviana aminy ny jiosy zany fa tsy naka ho azy izy izay koa aloha ray zay efa tsara toerana atoko ahoana ny dirako amin'izany fa izay ataony ihany ataony.
fa natsapa izy ny fahoriana ohatsy izy onena ny fahoriana reo mpiray tany lazana taminy dia nandroso nanokana 3 andro mpifadikanina izy ary tao anatin'izay 3 andro zay ny tsaro marina dia tsy noe arak'ilay niteneniko tariam-boalohany hoe mba nanonona izy tao anatiny tao amin'ny anaran'i Jesosy tsy misy zany fa namboatra ny toe-pony izy manoloana an'Andriamanitra nanovo hery sy nampitombo ny fiombonany tamin'Andriamanitra izy melohan'izay zavatra ilainy sy tiany hitranga tsy hoe nifadianina izy mba ho velona ny jiosy fa nifadianina izy mba ho tafatoetra ilay antoka ao anatiny ahafahany miatrika ny mpanjaka dia rehefa izay koa nefany tsy hoe tsy fantatro tsy nisotro toka be izy anadinonana izany na hoe ananany jus de risque ahafahany mijoro manoloana amin'ny mpanjaka fa namboatra sy nampitoetra n'izay toe-po zay mba ahafahany miatrika mpitsaharana antoka egal fitsaharana fahatoniana miaraka amin'Andriamanitra mifantoka ao amin'Andriamanitra miatrika zavatra anankiray mba tsy hananantsika fisalasalana amin'izay mety zavatra hitranga dia inona tokoa raha tahiny maty aho dia maty ozy izy raha fahafatesana ny tahotra sakana hoe nanatonana amin'ny mpanjaka dia voafafa le tahotra fa rehefa azo ny antoka tao anatin'izay fifadikanina izay ny amin'ny fiombonany tamin'Andriamanitra afaka nijoroany manoloana amin'ny mpanjaka na mety izay zavatra hitranga eo dia tsy ahoany fa ny voalohany sarobidy teo aminy dia nampitoetra an'izay antoka miaraka amin'Andriamanitra izay avy eo izay le nambarako ihany koa hoe ninona zavatra mitranga eo rehefa azonao antoka ao anatinao ny fiombonanao amin'Andriamanitra tsy noho ny amin'ny filan-javatra sy ny amin'ny anononana hoe tranga eo amin'ny anaran'i Jesosy satria izay no ilaiko Jesosy dia tsy maninona fa tafatoetra tomandavana ny fahatokiana ny fitsarana ny fahatoniana ny fananana an'Andriamanitra sy ny fiombonana amin'Andriamanitra fa ny zava-dehibe dia ny fankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fijoroana sy amin'ny fiainana amin'ny toe-panahy amin'ny fisainana amin'ny fiainona amin'ny fijery amin'ny toe-po madio sy ny fijoro sy ny fiainana mba ho ilay modely tokoa aneo ny fahatsaran'Andriamanitra amen mino aho fa nandray zavatra ianao tao anatin'izay ary angetaeta mandrakariva ny amin'ny fiombonanao sy ny amin'ny firesahanao amin'Andriamanitra amen amen ndao tsika hitsangana dia hivavaka amin'Andriamanitra mba voaray tokoa izany teny zany ary ho tonga fiainana ampiarina eo amin'ny andavanandro mpiainantsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny teny fa baranao fa ny amin'ny fotoana anankiray tsy manana sy tsy miresaka aminao zay tahaka ny Petera zay voaka tao anaty sambo ary nandeha teny ambony rano rehefa nangina izy dia nitafiotra sy ny onja no tonga nanan-kery teo aminy raha azo ny antoka tamin'ny voalohany fa ianao ny antso raha azo ny antoka fa afaky ny andeha ambony rano izy dia latsaka izany antoka izany ary zany ny tianao anairana anay ary raha mitokana sy mivavaka ihany koa zay dia tianao anamafy bebe kokoa ny fiombonanay aminao mba anananay ny hery hijoronay amin'izay atrehanay tahaka ny Estera tsy ny amahany olana no sarobidy tao aminy fa ny fitokanana tao aminao araka ny teninao raha mivavaka nareo dia mikatona varavarana ao amin'ny efitrano
mba tsy sokatra amina inona ny taovam-pandrenesanay sy ny fisainanay fahanananay fifantohana ho amin'ny fiombonana aminao. Ampio ny tsiraray avy Jesosy mba ho tonga fiainana, ho tonga ho raiky tapisaka eo aminay izany fomba mpiainana zany. Dia misaotra indrindra tompo misandrata mandraka ariva ianao fa mendrika anao nidera sy ny hajanany voninahitra. Alleluia, amen. Tehaka mafibetsika ho an'Andriamanitra, laisantsika ny mpanompony manaraka indray. Alleluia. Mbola toy vavaka sika ray amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay amin'ny mbola fahafahana ifomanana fotoana indray mifandray aminao araka ny nampianarina teo hoe mitohy miresaka aminao dia tsy hoe efa nahazo teny zahay dia tonga dia andeha fotsiny amin'izao fa tena hoe ao anatin'izao fotoana izao dia mbola manatena izahay fa miteny aminay eto ianao azahay hianana fo hiaino sy andray anao amin'ny anaranao Jesosy amen. Miangavy anao azo toerana. Sekoly famahana olana farany amin'ity taona ity. Ty taona ity moa le tonona hoe taonjobily dia avy eo nefa mpanompon'Andriamanitra nanazava hoe fiandohan'ny taonjobily ty taona ity fa tsy hoe ty taona ity fotsiny. Dia tsy hoe tapitra ny taonjobily dia ohatrany hoe ohatrohatro izay zany. Tsy hoe tapitra ny taonjobily dia inona re zany ny azoko tao anatin'le taonjobily. Zay moa tonga le fanotoriana pasteur. Ahoana zany nenay? Ahoana ny jobilinay? Fandroany mpanompon'Andriamanitra teny tamin'ny fotoana hoe fiandohan'ny taonjobily ity. Fa nahazo ianao, za mino fa efa nahazo ianao ary mety rapelina kely fotsiny ity zarainy eto ity hoe zao le zavatra azonao tao amin'Andriamanitra tao anatin'ity taonjobily ity. Rampina lohateny tapany faharoa ity dia hoe Andriamanitra lehibe noho ny valipity. Andriamanitra lehibe noho ny valipity. Tonga dia raisintsika ny tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izay. Abrahama zany no jerevantsika. Abrahama lay ahoana moa ny tenin'Andriamanitra azony Abrahama? Genesis 15 rehefa afaka zany ozy izy. Genesis 15 aza matahotra ry Abrahama. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'i Jehova tamin'ny fahitana ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama. Mbola Abrahama tefa tsy Abrahama. Aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valipity lehibe indrindra ho anao. Tao anatin'ny taonjobily dia ny andro valipity daholo hoe azo valipity, fa eto ny azon'ny Abrahama dia Andriamanitra mihitsy ny valipity. Andriamanitra mihitsy ny valipity. Ka tsy haiko hoe inona na hoan'izay efa nahazo ary zany tao anatin'ity taonjobily ity nahazo an'izay zavatra hafa ankoatran'Andriamanitra dia aza vela ho lehibe no Andriamanitra reny. Mbola hidirantsika izay rehefa avy eo mbola misy hoe ahitantsika an'izay hoe teo amin'ny Abrahama moa nanahoana tokotrany zany. Nanahoana tokotrany zany hoe nahazo izy dia avy eo nataon'Andriamanitra ahoana indray. Fa izay ny lohahevitra hitondrantsika hoe Andriamanitra lehibe noho ny valipity. Inona no nahatonga an'Andriamanitra? Inona nahatonga an'Andriamanitra nahateny an'io tamin'ny Abrahama hoe aza matahotra ry Abrahama, izao no ampinganao sy valipity lehibe indrindra ho anao. Jerentsika ny Genesis 14 zany hoe ao alohany io 23 Genesis 14 23-24. Tonga dia fitiniko ngamba le ao aloha e. Ao anatin'io dia ny tantarany nahababo an'ny Lota moa le nanaraka ny Abrahama rehefa le hoe niala tany amin'ny orany Kaldeana zareo dia efa tokony hoe Abrahama rerina dia nefa Lota mbola nanaraka. Dia avy eo nisaraka izy roalahy teo amin'ny toerana anankiray dia ozy izy Lota hoe za ery amin'ny tamin'ny maitso mavana sy ny karazany ireo akaiky ny Sodoma. Dia avy eo nisy nanafika Sodoma. Dia rehefa nisy nanafika Sodoma dia babo tany koa Lota. Dia rehefa babo Lota dia
dia lasy Abrahama nanampy an'ireo mpanjaka Sodoma sy ny karazany zay niady tamin'ilay olona le mpanjaka anankiray nanababo an'ny Lota. Dia vita niady dia nandresy dia afaka somatsara ny Lota, afaka somatsara ny tanàna Sodoma. Dia rehefa vita izay zavatra izay dia nahazo fanasana Abrahama, nahazo fanasana tamin'ny mpanjakany Sodoma izy, satria nanampy an'ny Sodoma izy hanafaka ny tanàna, hanafaka andro Lota. Dia nefa nahazo fanasana tamin'ny Melkizedeka ihany koa izy, nahazo fanasana tamin'ny Melkizedeka. Dia izay moa vao tamin'ny sabotsy no nampianaran'ny mpanompon'Andriamanitra hoe Andriamanitra foana ny voalohany, tenin'Andriamanitra foana ny voalohany. Dia izay ka ny tao am-pony ny tao am-pony Abrahama, satria Melkizedeka dia sady mpanjaka no mpisorona. Melkizedeka dia sady mpanjaka no mpisorona. Rehefa tonga ireo fanasana ireo, tany amin'ny mpisorona aloha, tany amin'Andriamanitra aloha ny priorité. Tany amin'Andriamanitra aloha ny priorité tamin'ny Abrahama, fa tsy tonga dia tany amin'ilay mpanjaka hoe ohatr'izao. Dia rehefa nandeha tany amin'ny Melkizedeka, nandeha tany amin'ny Melkizedeka, mpanjaka sady mpisoron'Andriamanitra Abrahama, dia nahazo tenin'Andriamanitra tao. Dia nisy communion. Dia nisy communion tao satria inona no aroso anazy tao? Mofo sy divay. Dia mofo sy divay izany dia efa manambara foana hoe Jesosy Kristy zany nanana communion tamin'Andriamanitra tao izy dia nahazo teny. Izay ny azony tao amin'ny Melkizedeka. Dia avy eo izy rehefa tonga tany amin'ny ilay mpanjaka anankiray, tsy tadidiko ny anarany, ilay mpanjaka ny Sodoma. Rehefa tonga tany amin'ny mpanjaka ny Sodoma izy dia nisy tonga dia ataoko tsotra be, nisy fanambazana tao. Nisy fanambazana tao hoe mioko anao daholo izay ana fa aleo ny olona andeha moa sa tsy maintsy vakikitsika kely angamba rehefa efa io. Leo alohany 22 manomboka 21 22 angamba izay raha tsy diso. Aroa ny mpanjakany Sodoma tamin'ny Abrahama, mehoany olona fa ny fananana ento ihany ho anao. Mehoany olona ozy izy fa ny fananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakany Sodoma, izao efa nanangan-tanana tamin'ny Jehova Andriamanitra avo indrindra, izay naharina ny lanitra sy ny tany, fa tsy andraina tarehetra na fehinkapa aza amin'izay rehetra mety ho anao. Andrao ataonao hoe izao no nampanankarena any Abrahama. Izay zany no fifampiresahan'ny Abrahama tamin'ilay mpanjakany Sodoma. Tao aloha tao dia teo amin'ny 21 dia niteny hoe entin'ny olona fa alohan'ny fa ny fananana, alohan'ny olona ozy izy meo fa ny fananana enty ihany ho anao. Dia tsika izany dia tonga dia tena hoe fa hitapo ty lehibe ty, tena taonjao bily ty, tonga dia tairo fa raikitra fa tonga dia mety izany. Tsy afenina fa mety namijoro ny tena androany zao tsika vao mahazo lesona kay hoe zao zany tena izy. Fa raha zay le toe-po tao aminazy, zay le toe-po teo amin'ny Abrahama hoe zay efa nekeko teo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsy nivily raha tsy tany amin'ny Melkizedeka ny voalohany, mety zavatra hafa no nataony Abrahama. Fa après an'ilay communion tao amin'ny Jesosy, tamin'ny fanasany mpisorona zany no nisy nahafahany nanana an'io toe-po io. Tenin'Andriamanitra koa moa dia marina, tsy mahay manao na inona sika raha vao tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa i Abrahama dia nanana fiombolana aloha, zay vao nivoaka le fruit, ohatrany ny aty amin'izao fotoana izao ihany. Raha vao tsisy fiombolana dia tsisy tafavoaka le fruit. Dia izay le izy tonga ny proposition an'le miala avany zany président Andry Rajoelina. Dia ataontsika ohatra hoe miantso papa hoe ana dia izy nandehanana voalohany any bypass sa izy avoloha eny fanakaiky ihany reo mety azo atao ditongotra rehefa avy eo raha ohatra ka
fa tsy maintsy mahazo tenin'Andriamanitra aloha ianao zay vao mandeha makare. Dia rehefa tonga any ianao dia mahafantatra hoe zao ny tenin'Andriamanitra. Dia tena hoe nylaviny Abrahama. Nylaviny Abrahama daholo le fahita-poti sy ny karazany rehetrarehetra izay azo tonononao. Mety eritreretinao hoe tônjôbily ty tena nety tampoko ny tônjôbily. Tena nety ny tônjôbily fa iny fa tena nahazo an'le valim-poti, tena nahazo an'le zao a. Dia mitantara amin'to sady tonga raha ianao zao tena laiko mihitsy ty ry mpanjaka fa tena zao anie le zavatra ilavanay an'ity anaovanay croisade, anaovanay an'izao. Satria ny mpanjaka angamba mahafantatra an'izany croisade sy inonanao zany. Ny anome anao fotsiny izy dia ianao zany le mitantara an'io. Marina mety hoe ho ampiasainao an'Andriamanitra le zavatra azonao tany amin'ny mpanjaka. Fa ao amin'Andriamanitra dia priorité aloha dia makany aminazy. Dia ny toe-ponao koa rehefa tafahoana amin'Andriamanitra dia miova le priorité ao anatinao. Dia tonga dia tsotra be ny tenin'ny Abrahama. Zay efa nekeko tao amin'Andriamanitra ihany ka. Zay ny marina. Dia isan'ny toe-po anankiray. Toe-po anankiray nahatonga ny Andriamanitra ho valim-poti lehibe ho an'ny Abrahama. Io toe-po io sitrapon'Andriamanitra, io toetra n'Andriamanitra, hita n'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama io. Satria le toetra tena nametraka n'Andriamanitra ho lehibe. Manetraka izay fanekena natao izay le tenin'Andriamanitra teo. Izay efa nekeko teo anatrehan'Andriamanitra ihany. Izay fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ho lehibe ihany no lehibe tao am-pony Abrahama. Afaka mety niteny zao ny olona manodidina tamin'izany hoe tena hoe mitapy le ty. Tsy fantatro. Tena hoe zoky mitapy mihitsy. Aloha nakany amin'le namime vola. Fa toyan'izy io dia misy ohatrany namime dimy amin'ny Melkizedeka aloha i Abrahama. Zany hoe tary zany sady mipailina. Tsy nazo ino nefa tary tokony nandray fotsiny. Dia raha mandeha koa ny calcul mety hoe aloha mankarena dia mba mety matevitevina le dimy matevina. Fa tena hafa le fitondrana rehefa hoe ao amin'Andriamanitra ny voalohany. Dia zay raha olona tsotra tena tsotra, raha olona tsotra dia variana hoe fa maninona ary iny mandray efa asa ianao manome. Fa eto zany tsika ohatran'ny somary mitapy kely rehefa tena miaraka amin'Andriamanitra hoe mitapy amin'ny olona hafa. Zay angamba nitenenana azy. Mitapy amin'ny olona hafa hoe tena zay kotra ve ny tena izy. Dia tsika miara-manakeo zay no izy ka. Andriamanitra ny tsara indrindra. Amen. Valim-poti tsara indrindra tsika ho antsika tatao anatin'ity tônjôbily ity. Ny zavatra nisy raha nakany amin'ny raha tany amin'ny ranoraisina le zavatra tany amin'ny Sodoma dia inona zavatra nazo rehefa avy eo? Sodoma ne potika avy eo. Ary io raha nandray zavatra tany amin'ny mpanjakan'ny Sodoma ianao tsy maintsy mandeha mimôry viande feo izy ny fitenenana. Matikena maso. Mety mijanona tao Sodoma aloha. Tsy maintsy nisy dety moral. Tsy maintsy misy satria nandray avy any amin'ny olona ianao dia tsy maintsy nanana dety moral tamin'ny mpanjaka hoe dia tsy sanandahany io mpanjaka io ny inona. Fa teto taloha rehefa nanana communion, rehefa le communion no voalohany, le communion le fihaonana tamin'ny Melkizedeka zany. Melkizedeka io dia hoe zay ny tantarany amin'ny Baiboly eo, tsy fantatra ray, tsy fantatra reny, tsy fantatra zay origine. Fa dia hoe mpisoron'Andriamanitra. Izy rery no sady mpanjaka no mpisorona. Fa ho an'ny mpanjaka ny hafa taterina dia manana mpaminana izy, manana fa tsy sady mpisorona. Dia rehefa nanana fihaonana tamin'izy dia tao anatin'le fihaonana, tao anatin'le communion no nampianatra anazy hoe Jesosy avy any Nazareta no nolainy. Fa tsy le vola avy any amin'ny tsy le zay vola avy any amin'ny mpanjakany Sodoma. Araka ny teneniko teo hoe tsika zao vanim-potoana mialohan'ny grande tribulation. Ty fotoana ty mialohan'ny
Melohan'ny ino moa? Melohan'ny fahoriam-be any Sodoma, fanapotehana any Sodoma tanteraka mihitsy aloha. Toe-po mila ananantsika zany ty toe-pon'ny Abrahama ty. Satria toe-po amin'ny vanim-potoana mety amin'izao vanim-potoana zao, melohany ny ahatongavany fahoriam-be, melohany nanimbana Sodoma, dia nampianarin'Andriamanitra antsika hoe misy olona azo alay tahaka ao amin'ny baiboly ao, misy olona efa tsy hoe azo alay tahaka, misy olona efa nanana an'izao toetra izao tao amin'ny baiboly tao fa tsy tantara akory ty zavatra ty, satria ny baiboly dia zavatra marina. Dia zay vanim-potoantsika zao mialohan'ny grande tribulation, mialohan'ny Sodoma koa faravan'ny Sodoma ty tantara ty. Aiza no misy ny fotsika amin'izao vanim-potoana misy atsika zao. Tandremo fa tsy le résultat ny asa no mibaiko an'ny izy moa, no mibaiko an'ny Abrahama. Satria normalement raha résultat ny asa dia tena tokony nandray izy, nandray an'izay zavatra men'le mpanjaka anazy. Fa ny vokatry ny fanahy, vokatry ny communion ny tonga dia azo antoka hoe mitondra fahavelomana ho anazy. Fahavelomana après an'io fandravana ny Sodoma io. Fahavelomana ihany koa ho atsika mialohan'ny hatongavany fahoriam-be. Dia aiza misy ny fotsika? Io tena tsy afenina fa raha vao ohatra ka tsy manana communion amin'Andriamanitra dia tonga dia araha-baka teniny amin'izao hoe any amin'izay misy ny vola, misy ny fotsika. Zay mahatonga an'le izy teo hoe mitapy le Abrahama, satria raha vao any amin'ny misy ny vola, misy ny fonao dia tsy maintsy zay aloha ny safidinao. Tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra zany hoe zay efa nekeko teo anatrehan'Andriamanitra. Zay nge le vakitsika teo hoe ahoana ny efa nitenenina dia hoe fitahian Jehova mampanankarena ka ahoana mbola ho asiko zavatra hafa indray, asiko kolikoly, mety hoe karazana kolikoly koa ve mesaka ataon'ny mpanjakan'ny Sodoma sa ahoana tsy fantatro. Satria hoe nahavita an'izao dia ty mba hanina kely dia ohatr'izao zao. Dia ino ny ampanankarenanao? Fa ny tenin'Andriamanitra dia izao. Ny fitahian Jehova ny mampanankarena, tsy hain'ny fisasarana ampiny zany. Dia mijoro tsika ho anatrehan'izay hoe manana fiombonana amin'Andriamanitra dia ao aminazy no ahaizantsika ny zavatra rehetrarehetra. Dia taty aoriana dia mbola fantatsika ny testa nahazo examen, fizahan-toetra nahazo an'i Abrahama rehefa avy eo. Valin'le nitoy an'le Genesis 15 teo dia nanambara aloha zany Abrahama hoe ohatrany hoe mbola niteny Abrahama hoe zany ohatrany hoe naseho an'izany ny tao am-pony zany hoe zanaka ny tena tadiaviko raha tonga dia fitiantsika le resaka ao dia ohatr'izay le izy. Satria nitenan'le anateo Andriamanitra hoe aza matahotra ray Abrahama fa zany no ampinganao sy varim-pity lehibe indrindra ho anao. Dia hoy izy ngaraina hoe za nge tsy manan-janaka, tsy haiko hoe inona tena ifandraisan'le izy. Zany hoe tsy manan-janaka, zany hoe tao am-pony Abrahama zany mba tia hanan-taranaka izy. Zay zany zavatra mba hoe nandrasana. Dia nefa moa ny programan'Andriamanitra taminy efa izay maro noho ny kitana ny taranany. Efa izay ny programan'Andriamanitra tao anatin'ilay izy dia nitesteny Jehovah Andriamanitra izy tao anatin'izay. Nandeha ny examen, le zanany izay tiany indrindra. Io le aroy Abrahama, Jehovah Tompo, inona no menao ahy fa izao mandroso fahaterana nefa tsy manan-dranaka. Efa men'Andriamanitra anazy ny teny hoe zany no omeko, za mihitsy no omeko anao. Iarainy mbola sisika kely hoe zanaka na tena ilaiko. Ary ny tompony ahy ozy izy dia ilay Eliezer avy any Damaskosy. Dia rehefa noho io teny io dia lasa nitestean'Andriamanitra amin'izay le toe-pony Abrahama hoe iza ny tena lehibe aminao, iza ny tena sarobidy indrindra aminao. Dia haitsika ny tantara nangatahan'Andriamanitra natao sorony Isaka io le nateo io,
satria ny tena tian'Andriamanitra zany mety hoe tsy ny teny an'iny izy fa tena tonga dia namaly hoe afa-po fa tsy maintsy testena n'Andriamanitra teo anatrehany Abrahama le hoe za ve tena lehibe ao am-pony rahalahy ty sa le zanaka ny tadiaviny tamina satria nangata-janaka izy zany teo na tena tsy tena teo amin'iny vanim-potoana nanomezan'Andriamanitra azy ho valim-pity lehibe iny dia nandeha ny testa dia rehefa nandeha ny testa dia afaka somatsara izy satria no hamarinina mbola tsisy testamenta vaovao tamin'izany fa Abrahama dia nanamarina ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy mahafohy ray ireny na zanakalahy na zay raha misy tia mihoatra ny tia ny vadiny mihoatra ny tia ny vadiny na ny ireny na ny rainy na ny zanakalahy ao anatin'iny moa misy an'iny pasteur amin'izay tsika tsy diso Matthieu 10 fa izay ty raina reny mihoatra noho ny fitiavana dia tsy miendrika ho ahy ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana dia tsy miendrika ho ahy dia marina tamin'ny tenin'Andriamanitra io i Abrahama satria le zanany tena tia indrindra nangatan'Andriamanitra ho atao sorona dia marina foana le zavatra nytenen'ny tany aloha tamin'ny fotoanan'le Genesis 14 hoe sahanatria fa zay efa nikeko teo an'Andriamanitra ihany Andriamanitra nefa valim-pity lehibe ho anao dia rehefa nahafoy an'izay izy dia hitan'Andriamanitra amin'izay le tena fahamarinana hoe tena nanaiky an'le valim-bavaka tary izy hoe izy ny valim-pity lehibe indrindra ho azy inona nisan'ny tena toetra hoe nananany olona tany amin'ny testamenta taloha hoe nahafany nanana an'izany tena hoe mametraka an'izany hoe tena hoe priorité sy valeur tena nametraka an'Andriamanitra ho valeur indrindra zay angamba mety hoe terme nisan'ny taloha ny olona dia tena hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra nisan'ny tena tombony ho an'ny olona taloha zay angamba nitenenanako anazy fahatahorana an'Andriamanitra tena tombony ho an'ny olona taloha raha oharina amintsika satria zaloha tonga dia mitsotra tena hoe zany fahatahorana an'Andriamanitra zany tena isan'ny mahalatsaka atsika amin'izao fotoana izao ny fahatahorana an'Andriamanitra mivavaka tsika hoy mamaky tenin'Andriamanitra tsika ie fa rehefa tonga le eny amin'ilay safidin'le fiainana andavanandro dia very le fahatahorana an'Andriamanitra dia amarana antsika anazy dia ndao hitombo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra aza malahelo an'le tsisy tokony hampalahelo tsony zany satria eto ampamarana ny taona dia mihinotsika fa efa nahazo valim-pity daholo efa nandray daholo tao anatin'ny taonjobily efa nandray daholo ny tao anatin'ny taonjobily satria nandray an'le tsara indrindra ianao amen tsy misy tsy nandray an'le tsara indrindra ve nandray an'le tsara indrindra ianao Jesosy avy any Nazareta no anarany dia aza misy malahelo tsy nahazo an'izao na tsy nahazo an'izao fa zay zany ny vahaolana ho antsika androany namany olana rehetrarehetra tamin'ity taona ity Jesosy avy any Nazareta no ilayntsika mihoatra ny zavatra rehetrarehetra le izy tena io ny tantara efa nisy ny tany aloha efa nisy ny tantara tany aloha hoe tena nisy namome fa tsy raisiko rangafa na Jesosy ihany ny ilaiko fa tsy hoe anao bilabila fotsiny hoe ety ananiny ety fa io ny baiboly no miteny io ny tenin'Andriamanitra manazava efa nisy olona nanaiky tany aloha fa Jesosy ny tsara indrindra fa tsy hoe bilabila fotsiny ny ety dia azo afaka hovaina ake le Genesis 15 ihany teo aza matahotra raha be aza fa Jehovah ny valim-pity lehibe indrindra ho anao aza matahotra raha velojolona fa Andriamanitra no
apiga anao sy valopity lehibe tsy haiko hoe izy ny anaranao fa tonga dia soloen'ny anaranao fotsiny le Abrahama aza matahotra tsy taitsaiko daholo moa nao prénom haiko daholo betsaka no haiko fa tsy hoe haiko daholo koa aza matahotra fa Andriamanitra no apiga atsika sy valopity lehibe indrindra ho atsika amen dia tsika hitrangana mivavaka raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka izay ny amin'ny fahatsaranao mampianatra anay foana ianao hoe tsy misy tsara indrindra ho anay ary zany tena fahamarihana Jesosy manoloana ny zavatra rehetra mety nandalo manoloana ny zavatra rehetra mety nandrasana manoloana ny zavatra rehetra mety efa nitranga sy niseho ihany koa zay mbola tehiteny androany samy manao fanekena izay ary samy manao déclaration zay fa tsisy tsara indrindra ho anay afa-tsy ianao ilay Jesosy Kristy nafoiny ainao famonjena sy nisitona anay tany andavaky ny liona tany andavaky ny fahafatesana nitondra anay ho fiainana tompo misaotra anao zany zahay satria apiga anay ianao valopity lehibe indrindra anay ianao ho hiatrehanay ny taona manaraka amin'ny fandimby raha mbola tsy miverina eny amin'ny rahaolanitra ianao ary rehefa tonga ianao dia zahay mino fa ho hita tsisy pentina izay tsisy fiketronana izay tsiralay avy fa ho akarinao miaraka amin'ny fitiavanao ho voninahitry naranao rerany amin'ny anaran'i Jesosy amen tiakitsika ame voninahitra an'Andriamanitra sady andray ny mpanompon'Andriamanitra mazao toerana vetivety ary mankasitraka ny tompo an-trantsika satria tena tsy avelan'Andriamanitra hivarana foana ny taona raha tsy mamangy antsika amin'ny alalan'ny teniny izy satria ianao koa mbola mangetaheta foana koa ny teniny amen dia mino fa nandrayntsika teo nisy teny teo napetraka Andriamanitra teny ambava mpanompony ampitombo izy izy ninona fifaneraserahanao amin'Andriamanitra aoka tsy ho tapaka ny fifaneraserahanao amin'Andriamanitra dia ataovy zany le izy ko zany zao ny andrasana sisy ataovy le izy mba hahafahan'ny fiombonanao amin'Andriamanitra maro toerana tsy ahitanao ny tafiotra tsy vavaka manafaka tafiotra zany le natao teo fa vavaka hahafahanao mahita an'Andriamanitra tsy ahitanao tafiotra mbola tsy miala mazava mahafinaritra ane zany rehetra mamitaka ane hoe miala ny tafiotra nefa ianao tsy mahita an'Andriamanitra mamitaka ane zany hoe niala ny tafiotra ianao tsy mahita an'Andriamanitra aleo hitsotsoka any io tafiotra io mivadika cyclone phase 7 mihitsiny ampitodika anao aika zany nitanjo le mandrivorivo zany tsy de loatra hoe ampikorotana ny brochine anao tsy de zay loatra fa anairana anao hoe tsy misy apinga lehibe tsy misy valopity lehibe tsy misy valeur lehibe no Andriamanitra fa draindray ty vifarana ny taona aloha amboarina tsara afahantsika miampita taona draindray tsika mieritreritra hoe fiara valeur kokoa no Andriamanitra ohatra satria mba te hahazo fiarintsika afaka omen'Andriamanitra ny fiara reny nahazo fiara avy amin'Andriamanitra iny Andriamanitra nanome azy fa ny tsy tian'Andriamanitra ndra ho ianao eritreritra hoe manana azy tsisy fiara dia ohatry maimaina farany taona dia ohatry mieritreritra hoe sambatra kokoa le manana azy misy fiara hitanao le zay le aretiny saina sy hositranina andro amin'ny maraina aza le fa lavitra ny sainao averenao amin'Andriamanitra ny sainao ataovy mifototra ao amin'Andriamanitra ny fonao fa rehefa tena tsapanao ny asaribidin'ny fisian'Andriamanitra ao anatinao dia sambatra ianao ninona olana eo zavatra nomeny tompo antsika teo zao miombona tsara amin'i Jesosy mba hahitan'i Jesosy foana ianao ary tsy hahita olana zay tsy hitanao eo mitsahatra io avy eo marina zany rehefa manomboka tsy hitanao io zavatra manahirana io fa manomboka Andriamanitra no hitanao dia zay le hoe fa maninona moa lasa Andriamanitra no hitanao satria metsapanao fa Andriamanitra ny sarobidy indrindra ho anao mahita fandroany maraina novan'Andriamanitra ny olana ary mahita fa zasy ianao tonga tetenkio manaika ovahana olana mahita fa ny fijerintsika io mihitsiny tian'Andriamanitra vaozana anisan'le hoe mba ataona vaovao dia fijery vaovao iny efa nazo mbola tsy tokony mibonana dia efa nazo ianao zany zao mba misaoran'Andriamanitra amen le fijery vaovao zany tsy hoe manana fiara ray dia azo fiara efatra
ny fampaherezan'ny tompo anao io ianao mandeha tongotra fa tena feno fitsarina sy fiadanam-po be tena tsy manaitra anao zay tsy misy fa mahafaly anao fisian'Andriamanitra sy izay misy. Ianao hoe mieritreritra hoe ny fahazahoana fiara hika farany voavoaka dia ampitsahatra. Nisy olona mpanan-karena reky zay tantara fa rehefa avy mividy fiara farany zay le farany mihitsy izy mitengena ny herinandro dia vao nahita mitovy amin'iny dia tsy nitaingina nintsony izy. Marary. Ny antsika efa nitengenana izy daholo ny fiarantsika efa mbola maka alleluia. Hitanareo amin'izay ve le zavatra hovain'Andriamanitra. Sady le fiarany ndray mpimasana ety tany ty reto efa akaiky ny fiavian' Jesosy. Aoka tsy ho tavela amin'ny zavatry ny tany. Ho tonga io ataon'Andriamanitra io aza matahotra ny amin'izany hoe eny iandreny Jesosy anaty ranomasy sy fahantrana sy tsy fisina. Tsy izay le izy. Miandry an'Andriamanitra ianao sy ny fiaviany amin'ny alalan'ny fimpanjinanao sy ny fifantohanao aminy. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy manaitra anao tsony sy ny efatra sy dimy tonga amin'izay dia misy fotoana sady tsy andehanana akory izy efatra fa mbola lasa indray anao mandeha tongotra efa tsy antsony indray ianao. Andriamanitra mangainao any amin'izay tsy antsony aminao. Ka raha mbola any ianao dia azonao zany tiako tenenina. Ohatra mbola any amin'ity zao ianao dia tsy ho tonga io. Rehefa tsy antsony ianao tonga io. Rehefa manomboka adinina hoe misy volana am-paosinao dia ho avy Andriamanitra mangainao. Fa raha tsarolo hoe misy arizato any anatin'ny tiroara any matseroa fa eo Andriamanitra miaraka aminao. Manasanao hitsangana no fahatanantsika ankasitraka ny tompo isaotra azy fa famanginy teny mahery vaika androany satria ny teny rehetra dia maneho ny herin'Andriamanitra. Misaora azy mankasitra mevonahitra ny anarany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra tonga eo amin'ny fanatrehanao amin'ny ketaeta dia tsisy miala maina. Ianao le mahafampo ny fo sy ny fanahy mangetaeta. Ary ianao ny manambara an'io fa sambatra zay nona sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy nofokisana. Misaotra fa nampiasa mpanompo ianao ary nandefa teny ianao. Miantefany aminay izany mba tonga anay anokana fotoana, anamboatra ny fotoana, tsy hanapaka ny fifaneraseranay aminao. Ndrao ho faly mandeha ny ambony rano miaina fahagagana dia tapaka connexion aminao. Tsy maintsy miafara midobo anaty rano zany. Misaotra fa androany dia nitairinao fa rehefa tena any aminao foana ny masonay dia tsy mahita ny olana sy ny zava-manahirana tafiotra mampatahotra izay. Indrindra tokony matsiaro hatrany izay fa ny tena sarobidy indrindra. Tsy le andrasanay mba ho tonga alohan'ny fifaran'ny tonty araka ny fampanantenanao fa jobily fa ianao mihitsy. Le fahatsapahanay diso mihitsy le olana ny vahana androany ary zany ny isaorana isiankasitrahana anao. Saotra betsaka fa tsy hoe tafiotra tsahatra fa ny maso tsy miala any aminao. Saotra Jesosy tsy le tafiotra ho atsahatra fa le masony mianatra tsy miala any aminao. Tsy le valipity andrasanay fa enao efa valipity mihoatra noho izay andrasanay. Zay mihitsy Jesosy mila miova ary zay mihitsy le sekoly anirahanao mpanompo anokafanao fotoana sy toerana toy izao atonga anay hitsahatra ao aminao. Anatin'izany nefa tompo maraim-baovao zao ativa marana ny taona ireo zanako ireo dia samy manana ny fiainany mifampivavaka izay. Fantatray fa raha mbola misy azonao atao ary raha mbola mety ianao miara-mivavaka izay mba karakaraony tsiraray avy Jesosy eo amin'le manahirana kely eo amin'le fiainana, eo amin'le mahaolona, eo amin'le tokantrano, eo amin'le asa mandraraha, zavatra be dia be mifamaofao mba tsy ho izay no antom-piemorana na ho antony ahasaraka ny zanakao aminao. Tsaroviny tsiraray avy araka ny teny izay nomenao fisaky ny latsinainy toy izao dia mijoro ianao amazy manahirana ny zanakao. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy nijorano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy araka ny teny tompo isaky ny latsinainy Andriamanitra mifamana olana izy. Ninona manjoanao everinao fa tsy takatry ny sainao, aveleo Andriamanitra mihoatra noho ny takatry ny sainao hiasa. Satria mametraka ianao ny asaribidiny mihoatra noho izay rehetra lalovanao mandehana. Ho tsara fifandraisana ianao sy ny tompo. Ho alamin'Andriamanitra ny rehetra. Zay mikitotoana ho aravina, zay potika ho atsangany, zay tsy mandeha amin'ny laoniny ataony mandeha amin'ny laoniny, zay foana ho fenony amin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ho ataony io fa ataovy aloha le anjara tokony ataonao. Mahita fa ho herinandro tsara ho anao te. Amarana tsara ny taona ianao miaraka amin'ny tompo ary hanomboka ny taona vaovao mbola tsara lavitra noho izay efa niarahanao taminy ianao io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo anao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Azadino mbola manana fotoantsika rapitso mana sekolim-panasitranana ary rapitso alina misy réveillon misy an'le fandraisana anjara 5 000 ariary ny
bia dia misy ao raha mba mety a maka fa fotoana anankiray unika fa atsika mamarana ny taona miaraka ery amin'ny espace mira tainy jesosy